tsy mba tafiditra tao anatin'ny fandaram-potoana no laniny solombavambahoaka androany kosa nefa ny firosona amin'ny fifitianana be ny tanàna nanamafy ny mazava-dehibe izany nefa Andriamatoa Laurent Ramarson. Lahara-pameana araka nambaran'Andriamatoa Laurent Ramarson solombavambahoaka teo aloha ny fanatanterahana ny fifitianana be ny tanàna. Raha ny zava-misy anefa dia mbola tsy nilaniana ny lalàna rehetra mifandraika amin'ny fanatotosana ny be ny tanàna. Tsy tafiditra ihany koa anatin'ny teti-bola mpanjakana 524 ny teti-bola ampiasain'ny vondrom-bahoaka itsinja rapa-efana. Zavatra ny salam-panohitra le zava-misy amin'izao fotoana izao isika ilana zany eo amin'ny lafin'ny fanarahana an'ilay lalàna sy ny lojisian'ny lojika politika dia tokony efa mipetraka hatry ny elany sata amin'ny feny rerotsina hoe vondrona itsinja rapa-efana entina mitondra ny tanjona ny firenena. Satria tsy fipetrahany anie dia mahatonga ny fitoram-panjakana tsy maro toerana satria mipetraka amin'ny zavatra tsy maro toerana izy amin'ny fotoana izao ka io ny tokony nanomboana azy ny hoe roviana satria efa tokony elo izy io efa tokony mipetraka. Inona ny antony tsy nampipetraka azy kajikajy isan-karazany hoe asa mety tafiditra zany fa ny zavatra misy fotsiny eo zany zao dia hoe io no mahatarika ny firenena kanefa zavatra tsy tokony hahateraka antsika. Zay zany le zava-misy. Ny hoe nampakarana be ny tanàna sy ny sisa ny ao mametraka fanontaniana ny hoe ireo be ny tanàna ireo ny raha marina efa tsy tokony ara-dalàna ary mametraka fanontaniana ny sasany hoe tisy miapetraka ty ve mbola manakiry sa tsy manakiry ireo be ny tanàna ireo amin'ny lafiny ray. Amin'ny lafiny sasany amin'izany hoe tiako tenenina dia ny hoe lasa be tatoko zany zao ny fipetra raisina sy ny fomba fitondrana fanjakana eo ny any fotony mihitsy io satria ny be ny tanàna tsy azo ny antoka tsony ny tena hoe mbola mahara-dalàna azy ary efa fantany io zao izy zany zao mbola tsony ny dikan'izay dia hoe mbola ara-dalàna izy natrehan'ilay fitondra vaovao dia hoe inona no ataony tsy fantatro zao izay niresahana tany fa eo amin'ny lafiny politika fotsiny hoe ny fambolena azy amin'izao fotoana izao zany dia efa midika eo amin'ny lafiny politika zany efa midika hoe fitreretina ny fanomanana azy amin'izay mety fanoloana azy na amin'izay mety ho famerenana azy eo amin'ny toerany. Maika hoy Andriamatoa Laurent Ramarson ny fanatanterahana amin'ny fifitianana be ny tanàna any amin'ny volana janoary 2024 ny tokony hanatotosana izany. Ary heveryn'ity solombavambahoaka teo aloha ity fa ny komity mahaleo tena amin'sana ny fifitianana na ny CEI no manomana izay fifitianana izay. Ny CENI tamin'izao fotoana izao io apa tokony tsy hisy tsony transition ny anarany fa tokony hitsangana le CEI zany hoe comité électoral indépendant zay izy zay ny tokony ho izy zany hoe fijeriny azy zany tsy hita zay antony tsy anaovan'ny fanjakana moany lalàna manangana ny le hoe voamiera manokana araka ny voalazana lalam-pandroena no mindiny ny fahadimy. Raha nambaran'Andriamatoa Laurent Ramarson dia tsy anjaran'ny CENI ity intsony ny manatanteraka ny fanavozana ny lisam-pifitianana izay nanomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 15 aprily ny fanoratana ny anaram-pifidy ao anatin'ny lisam-pifitianana eny anivon'ny Fokotany.